Miarabantsika rehetra ry manaraka ny televiziona malagasy amin'ity takariva ity ary faly tafahoana aminao indray ato anatin'ny fandaharana mety ho tetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay mety ho tetry ny andro izay atombokitsika ny mandrafitra ny mety ho tetry ny andro amin'ny ankapobeny dia ny fisian'ity fikorotana atao amin'ny ranomasimben'ny Mozambika aty no andrafitra ny mety ho tetry ny andro ato anatin'ny 3 andro manaraka. Ho an'ity anio ity dia manamorona somary manamorona motsiraka tsy mandrefana izy zany hoe mitondra rotsakorana somary betsabetsaka aty amin'ny faritra tsy mandrefana aty fa raha ny tombatomba hatrany aloha dia ikisaka mianandrefana hatrany manatona ny motsiraky ny Afrika moa zany ity raombaratra izay tahantsika ity mety vinavinaina azo fepetra feno fepetra marivo-doza izy fa na izany na tsy zany ara dia manalavitra ny motsiraky ny Madagasikara hatrany. Noho izany ho an'ity anio ity zany dia tombatombanana azo rotsakorana hatramin'ny 70 ka hatramin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora raha ty amin'iny faritra tsy mandrefana iny indrindra fa ty amin'ny Morombe aty ary manodidina azy eo Toliara, Manja sy aty amin'ny somary miditra anaty atiny aty amin'ny farany avaratra andrefan'ny faritra tsy mandrefana aty. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa zany ho an'ny rapitsy maraina dia hita taratra somary mbola mandrahona ny morotsiraky ny faritra Melaky sy ny faritra Menabe ary mety hisy tandrivon-drahona zany ny vao maraina fa ny ankoatran'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy tandrivon-drahona izay mety anakotroka hatrany aty amin'ny faritra Menabe aty ny antany Menabe sy ny faritra Melaky Bongolava iny mahazo ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy manontolo iny. Misy olana malefaka ihany koa ty amin'ny Analanjorofo sy ny tapany atsimon'ny Sava ty fa ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Makasika ho an'ny tombatombana vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 somary manevokevoka aty amin'ny avoatany aty ny mafana indrindra 3 ka hatramin'ny 30 ihany koa motsiraka atsinanana ary 3 ny mihoatra ny motsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra kosa dia tafakatra hatramin'ny 9 sy 7 aloha aty amin'ny Toliara 7 aty Antsohi aty 10 ihany koa aty amin'ny Maevatanana sy Nosobe ary amin'ny any Atsiranana any. Toy atsika zay toetry ny andro zay ho an'ny alatsinainy kosa indray misy tandrivon-drahona kely miserana hatrany aloha indrindra fa ny tolakandro aty amin'ny tany Melaky sy ny motsiraky ny Menabe misy orana malefaka ny motsiraky ny faritra Atsinanana vadivavy sy fitovinany mandrandrahona ny lasany avoatany ny ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana vao vinavina raha ho an'ny alatsinainy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny avoatany 7 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka 30 ny motsiraka atsinanana ary 4 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy araky ny tahantsika tafakatra 30 zany any Toliara raha ho an'ny alatsinainy. Amarana ny toetry ny andro kosa indray dia ny talata maina amin'ny ankapobeny saika ny tontolo andro amin'ny faritra maro manerana nosy tandrivon-drahona ihany no hitantsika ny tolakandro aty amin'ny atitany Melaky ary dia orana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny Antala, Analanjorofo, vadivavy fitovinany ary atsimo atsinanana ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Vinavina ho an'ny maripana dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 30 hatrany mafampana hatrany aty amin'ny avoatany ary dia 30 eo zany 9 ka hatramin'ny 30 zany ny motsiraka atsinanana 3 ka hatramin'ny 7 ny motsiraka andrefan'ny nosy mbola 30 any Toliara mafana indrindra kosa 30 Antsohi no ahitantsika izay. Makasika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetry ny andro kosa indray ary amin'ity taona 20 sy 20 dia efa mitsokatra moa zany ny fifaninanana manao sary atao amin'ny tanana zay karakarain'ny météo Madagasikara. Loha hevitra moa dia loha larana amin'ny hetsika makasika ny toetry ny andro izay fikarakarana izay moa zany raha ohatra vitan'ny asatanantsika dia azontsika ataony manatitra izay asatanantsika izay ety amin'ny météo ety Ampandrinomby na koa raha hoe any amin'ny faritra isika dia azontsika ataony mandefa positra izay amin'ny boîte postale 1254 Ampandrinomby rue Farafaty Antananarivo 1 ny mpandray anjara moa zany dia tsara hatrany no mampatsiahy fa dia ny ankizy 7 ka hatramin'ny 17 taona eo dia makasitraka atsika indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary dia manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.